avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Manulcianoni Vovò. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Manulcianoni Vovò. UPRIM, Université privée de Madagascar. Manulcianoni Vovò. Fa efa nympanolotsain'ny tanàna Antananarivo ny manokatra na manidiny kianjan'ny 12 Mey ahafahany vahoaka maneho hevitra hoy ny filoha lefitra ny filan-kevitra munisipaly ny tanàna Antananarivo. Tsy vahaolana intsony ny fananganana gouvernemanta fa ny fametraha-pialan'ny Andry Rajoelina no takiany vahoaka raha ny fanazavany. Navoatsakatsakana aza ny tolona ataon'ireo mpianatra amin'ireo université manerana ny nosy. Samy nanamafy izy ireo fa mitohy hatrany ny tolony ary amafy zany raha tsy avokany tany filaminana ny naman'izy ireo voasambotra. Mitohy ihany koa ny tolony mitaky ny fialan'ny Andry Rajoelina. Any ivelany, olona manodidina ny 5 sy 10 hetsy teo eo maly no nidina an-dalambe manerana ireo tanan-dehibe ao Eropa, isan'izany ny ao Rome, Barcelone, Madrid sy ny maro hafa. Mitaky ny tsara ny daroka bomba ataon'ny Israely amin'ny bande de Gaza. Manohana tanteraka ireo teratany palestinianina izahay, hoy ireto farany. Miandinindininy avy hatrany ary. Miaraba antsika ny tokantrano indray tonga soa ato anatin'ny fampahalalam-baovao ny fahita lavitra kolo amin'ny tialina ity. Manasa antsika ny tokantrano hanaraka izany hatramin'ny farany. Ny tontolon'ny fahalalana maneho hevitra avy hatrany ary fa efa ny mpanolotsana ny tanàna n'Antananarivo ny manokatra na manidy ny kianjan'ny 12 Mey ahafahan'ny vahoaka maneho hevitra ho ny filoha lefitry ny filan-kevitra munisipaly eo anivon'ny tanàna n'Antananarivo. Tsy vahaolana intsony izany fananganana gouvernemanta izany raha izao zava-misy eto amin'ny firenena izao fa ny fametraha-pialan'ny Andry Rajoelina no takiany vahoaka raha ny fanazavana. Rina fitiavana. Toerana manan-tantara eo amin'ny firenena ny kianjan'ny 12 Mey izay niangany tolom-bahoaka 12 Mey 27 teo amin'ny kianjan'ny 12 Mey avokoa no naneho hevitra sy nanao fihetsiketsehana ny vahoaka nandritry ny tolom-bahoaka 27 raiky amin'ny 7 roa sy 7 20 Vao tonga teo amin'ny fitondrana ny Andry Rajoelina ny taona 20 no idina tsy navelany anaovana fihetsiketsehana intsony ny kianjan'ny 12 Mey sy ny kianjan'ny demokrasia Ambohijatovo. Saka voasakana avokoa izay olona na antoko na fikambanana aneho hevitra an-dalambe ny antoerany. Nanambara ny filoha lefitry ny filan-kevitra munisipaly ny tanàna n'Antananarivo Toavina Ralambo Mahay fa ny mpanolotsain'ny tanàna n'Antananarivo no manana fahefana anakatona na hanokatra io kianjan'ny 12 Mey io izay tokony hosokafana ahafahany vahoaka maneho ny heviny an-dalambe. Mpanolotsaina munisipaly dia manana fahefana hanokatra na hanidy ny 13 Mey. Izahay no manam-pahefana hanokatra ny Ambohijatovo ohatrany tamin'ny 2009 ary indrisy izahay no nanidy an'io tamin'ny 2023 nefa izahay nanao hetsika fotsiny. Ankehitriny dia fahefana mihitsy ny manokatra ny 13 Mey satria izahay mpanohitra dia maro anisa zany hoe team ny FTT sy Gasikara.mg mila am'raha iny zay dia sokafana ny 13 Mey. Nanamafy ny tenany fa tsy ilaina intsony ny resaka fananganana gouvernemanta vaovao fa ny fialan'ny Andry Rajoelina no vahaolana takiany vahoaka anavotana ny fireneny. Efa niarany akarapoka tamin'ny PM Tsay Christian ny Velirano. Izy dia ny filoha Rajoelina dia nilaza mazava mihitsy fa any aminy tsy fahatombonana. Izy no tsy nahavita ny ministre ndroany ny ministre ndroany gouvernemanta ka oka zay tsy antsony ny vahaolana fa mila mialy izy zao. Efa izy efa niaiky izy aveu d'échec reny ka efa vita le izy ary raha zao mitohy efa tsy nihiry maratsony intsony anao ny gouvernement io tsy misy antony intsony anaovanao avis freedom avana rehetrarehetra reo satria tsy reo tsony zany ministre fa LinkedIn zany zao manao ministre mail zany zao manao ministre olona tsy fatapatatra olona tsy niaraka ny aina olona tsy mifankalala no gouvernemanta heveriny ho aroso ka tsy misy ilanazy tsy manana vina tsony zany io gouvernemanta vaovao io ka oka zay fa miala démission fa tsy coup d'état démission fa tsy coup d'état.
efa vahoaka maro manera-nosy no mihetsika mitaki ny fialany andrajoeny ankehitriny itosia mafatra ny tolona rampiso araka ny fanambarana ireo mpianatra sy ny génération Z. Fa ety ampiandohana dia tsidika ao amintsika fa isy ny fandaharana solanga iarana izay ivaniana ny flou national ny antoko MMM manany malagasy miaramiainga amin'ny valora ala izao eto amin'ny fahita lavitra kolo. Manasantsika hatrany anaraka tsy tapaka ny fahita lavitra kolo. Fanohizantsika ny fampahalalam-baovao tsy tokony anaiky atao fitaovana fampiasana hery fa hiaro ny vahoaka sy ny fananana ireo mpitandro ny filaminana hoy ireo olom-pirenena naneho ny heviny. Fahalalana amin'ny teny sy maneho hevitra no ilain'ny vahoaka ankehitriny raha ny fanazavana. Tsara Soarvelo. Endrika fampiororona, erisetra sy fampiasan-kery ireo no asan'ny mpitandro ny filaminana nandritry ny fanombohany hetsika ny 15 septambra lasa teo hatramin'izao. Nampiakapeo ny olom-pirenena manoloan'izany fa ataony fitondrana fitaovana nitsakitsana n'izo fototra amin'ny fahalalana maneho hevitra ireo izay tokony hiaro ny vahoaka sy ny fananany. Mpitandro ny filaminana izay tokony tandro ny fandriampahalemana sy hiaro ny vahoaka hitanay ary tsapanay ary nozarain'izy ireo taminay ny antony hoe aza tsiny izay vahoaka malagasy satria baiko no anay no midina nefa ankehitriny ry zalahy ianareo ao amin'ny force rehefa misy ordre hiérarchique ka raha toka tsy mahasoa ny rehetra azo lavina tompoko izany. Izahay miady ireo naiza misy anay ary miza izahay tsy miady ho anay irery fa nahoana loatra reny mamono vahoaka tsy anananareo antra mihitsy ny mamono. Misy zazakely tena hoe sans scrupule ianareo zavatra tsotra ny nangatahana liberté d'expression zay zoan'ny vahoaka zay zo zany zo voadidiny lalàna izany fa maninona no sakanana maninona no ampiasaina hery famoretana maninona moa zany raha tonga dia hoe raha ao ambojatovo ny tena tian'le mpanohatra rehetrarehetra na le tian'le olona anehoana hevitra manisy raha vela miditra malalaka ao fa tsy hoe any amin'ny périphérique izy tohananao enjehanao hatrany anaty elakelan-trano izy dia ny raison dia ny hoe manohana fifamovozana tsisy hivarotan'ny olona ampiasaina le olona tsy hifaneho hevitra sy ny ohatry izany mahatonga izy maneho hevitra dia nisy zavatra tsy mipetraka tao nisy zavatra tsy nety tao dia maninona raha mba manaiky fotsiny hoe zay aloha zany dia le empêchement zany tsy tokony atao fa hoe avelao izy aneho hevitra ao ambojatovo fotsiny fa tsy hoe sakanana aza mba atao an'izany le izy fa aloha fotsiny zay mba aneho hevitra dia zay ny antony hitolomanay dia zavatra tsotra tokana ihany miala amin'izay ianao andrematoa andry ny rina rajoelona sy hatramin'ny fakana satria nanomboka tamin'ny andraisanao ny fitondrana dia mitotongana ny fiainany malagasy ray manontolo. Takina ho izy ireo ny famelana ny vahoaka ny hevitra malalaka araka n'izo fototra voalaza ny lalam-pandrinana manandanja lehibe eo amin'ny fiainam-pirenena ny tolom-bahoaka manoloana ny famotehany mpitondra ny firenena ka tsy tokony atao tsinitsinina raha ny faneho-kevitra hatrany. Fa na voasakatsakanaza ny tolona ataon'ireo mpianatra eo anivon'ny oniversiten'i Mahajanga itoy ary mafiatrany ny tolona raha tsy avoaka ny mpitandro filaminana ireo mpianatra misadimy izay nosamborin'izy ireo tao Mahajanga omaly ho ireo mpianatra raha nanambarany fandaharam-potoanan'izy ireo tamin'ity androany ity. Anja Robert Kolo Mahajanga. Voasakatsakan'ny mpitandro ny filaminana hatrany ny tolona sy ny hetsika ataony ireto mpianatra eo anivon'ny université ny Mahajanga ireto raha ny zava-nisy ny andro ny sabotsy fa 4 ny volana oktobra niakatra ny maripana mpitandro filaminana iray nanao fitafiana sivily no nosakanany ireto mpianatra ireto nogejainy ireto farany ihany koa ny moto ny mpitandro ny filaminana io ary nisy nitondra teny amin'ny faritry ny campus universitaire taorian'izay niditra tany amin'ny faritry ny campus universitaire ireo mpitandro ny filaminana izay tsy nafaly ireto mpianatra ireto velively izany. Malahelo zahay manoloagna ireo fisamborana namanay tany amin'ny hôtel de ville sy taty ambondrona zay natan'ireo mpitandro filaminana zay tsy matatody manoloagna ny hery famoretana tanjare zahay dia eto zahay magnambara fa manameloko tanteraka zany ary magnambara fa aboaha fomba zay malaky ny namanay raha toa ka tsy miboaka zay dia magnambara zahay fa tsy mankasitraka zany ary ho avy masiaka zahay mpianatra manoloagna zay koa mangataka ny mpitondra eto amin'ny Mahajanga mba hanaja ny Francis universitaire manoloagna ny fidiran'ireo mpitandro filaminana tato amin'ny place misy zahay niany
ka eto zahay dia manameloko tanteraka fidiran'izy ireo tahaka ny fanaovany dahalo hiditry dia angala raha amin'ologno regny maro reo namanay voahorohoro amin'ny poids basse maro reo noroahagna tamin'ny bloky ary tsy anjaran'ireo force mandroaka reo namanay bloky amin'ny alalan'ny poids basse manameloko tanteraka zany zahay mangataka reo mpitondra filaminana mba haneho hery ampanajagna amin'ny mpianatra fô malahelo zahay eto eny koa mangataka ianareo mba mpitondra fanjakagna hamegny malalaka zay mpianatra haneho hevitra ankahalalahana satria iny hantony maro ireo mpianatra karaha zahay manaka ny dego nahazo alalana nefa zay mpianatra majanga tsy mahazo alalana ny fanenjena tany anatin'ny fokotany ambovoalanana atreny amin'ny hôtel de ville ny sasany tamin'ireo mpanao fihetsikehtseny ka tsy latsaky ny 10 araiky izany ny voasambotra ny mpitandro amin'ny filaminana tamin'io andro ny sabotsy 4 ny volana oktobra io mahatsiaro irery ireto mpianatra ireto amin'ny fitakiana izay ataony ka mitaona ny vahoaka ny mahajanga izy ireo anatevin-darana ny tolona izay ataony tiany koa mitaky ireo biro-mpanjakana rehetrarehetra amin'ny latsinainy mba hifody sy ireo mpivarotry rehetrarehetra mba hifody amin'ny latsinainy manoloagnany izao hetsiky izay imbonagna amin'ny era Madagasikara école ny varotra sy ny sasisa dia mifody amin'ny latsinainy eto ihany koa zahay miantso revoakany mahajanga mba haneho firaisankina miaraka amin'ny mpianatra manoloagna ny fahasahiragnana zay mahazo atsika eto Madagasikara maro ireo ologno zay miatra zany fahasahiragnana zany ka mahatonga zao fa nisoragna andrajoely amin'ny fitondragna tsy tomombagna ny fitondragna anazy ary maro zavatra mahatonga voaka mijaly ka mba andahatsika iaraenga aminay fa latsika irery zahay mpianatra eto ihany koa mitaky ny fialany Andriamatoa Andrajoely araka zay malaky satria mijaly zahay vahoaka satria itoeragny tompoko tsy fipetraragna mato tapitra ny fotoagna zay namezanazy 72 heures handregna minitry dikan'izany eto zahay mitaky fialana tanteraka tsisy atakandro amin'ny alatsinainy fahina ny volana oktobra izao mitoy ny tolony zay efa tsy mifantoka itsony amin'ny fitakiana ny vatsim-pianarana sy ny famadina ny institut faculté fa ny fialany filo andrinirina eo amin'ny toerany no takin'ny ireto mpianatra ireto dia lafim-baovao ihany koa no entina miseto anatin'ny dokafoy ndao ary PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Après le bac, optez pour l'option 2+1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor. Vous avez la licence, optez pour l'option 1+1, 1 an à Madagascar et 1 an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans 2 prestigieuses écoles en France. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la BNI Madagascar. Car votre projet d'études en France commence chez nous. UPRIM, Université privée de Madagascar. Vous avez le bac? Bravo! Vous cherchez la meilleure université pour vous accompagner à réaliser votre rêve? Écoutez, UPRIM est là pour vous. Cadre agréable et de normes, salle de classe spacieuse et lumineuse, diverses activités para-universitaires, stages et visites d'entreprise chaque année, possibilité de bourse d'études à l'étranger, cours de chinois mandarin gratuits, internet illimité et haut débit, diplôme, DTS, licence, Master 1, Master 2, reconnu par la fonction publique, 5 mentions au choix, paramédicaux, gestion et management, droit, commerce et marketing, communication. N'attendez plus. Inscrivez-vous à l'UPRIM Andavamamb. Contact 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM.
tapany faharoa ny fampahalalam-baovao mbola manasana ao hatrany andaraka izany hatramin'ny farany anohizantsika ny fampahalalam-baovao iroso amin'ny fanakatonana ireo birao-mpanjakana rehetra ho any Rampitso aorian'ny fiangana ao amin'ny stadium barika 5 amin'ny 10 maraina ny elivelona rehetra ho Toamasina ahitana mpianatra sy mpanao politika sy ny maro hafa raha ny fandaharam-potoanan'izy ireo any Rampitso dia arahantsika ary ny fanampanazavana mikasika izay magnambara izay vorety zao io manoloana ny zavamisy amin'ny tany sy ny firenena dia miantso ny erivelona rehetra izay moniny Toamasina izay na viavy izy na lehilahy izy na ino foko misy anazy na ino finoagnany na ino firazagnany mba ho tonga anatevin-daharana amin'ny tolona izay iarahantsika manao ny fitakina ny rariny sy ny hitsiny mba hialana fahasairana sy fijaliana mangitsikitsika mahazo ny vahoaka malagasy antsoviny manokana agnatin'izay atsika mpiasa mpanjakana rehetra rehetra indrindrandrindra atsika agnatin'ny syndicat ny fikambanana maro isan-karazany ny antoky politika ny vondrona samihafa misy eto Toamasina omendalana atsika jiaby hitondra zava-magneno toy ny kiririoka bapampa zay fomba fahantsika mamparesaka tologna ataotsika azadigny koa mitondra pankarte na banderole mirakitra an'iregny fitakina isan-karazany regny azotsika atao manao déguisement azotsika atao manao fomba rehetrarehetra fahantsika ahatsara zay tolona ataontsika ny sécurité miaraka amin'ny force ny gendarme sy ny police miaramila zagny no mandamina sy mandrindra ny manifestation zay ho ataotsika ary arahantsika ny consigne zay omenjareo tsiraikiraiky ary samby mijery zay olo mety hitatsika ho voakarama sy mety managneritreritry androba de tonga de atonareo anay mba ahafahanay mampilaza amin'iregny force regny de ahafahan'ny force misambotra anjareo mety misy miteny agny problème université io tsy problème anay rery tompoko hoanare jiaby mampagnanajaza io raha mirary hoe ho tonga amin'ny université zany kanareo mitongavanareo fo matoa zay mitsagna amin'ny raha tia hoany zandrinay hoanare ray amandreninay ary hoany taranaka vafara hoany aveniranay zay gny mahatonga zay miantso anareo ampio zay fa tolo hoany firenena raha ty fa ty amin'ny anjerimanontolo dia tsara mampafantatra atsika tsy misy asa azo antenegna rehefa miala amin'ny université ka noho zany ampionareo zay iaraka hitologna hoany tandrazana sy taranaka vafara satria agnova rafitra atsika mba hitodiky amin'ny maro anisan'ny filagna eto amin'ny firenena fa tsy jery ny tombontsoan'olombity satria raha mahita atsika zao io ny olo maro agnisa eto amin'ny firenena ny tegna victime noho ny kolikoly avolenta ataon'ny mpitondra eto zahay miantso anareo rehetra tsy ankanavaka tongava anareo amaregny satria hitologna finaroso zia tsy maintsy farana mety misy miteny hoe anareo magnelingely ny fahatongavanareo tompoko maro magnampy anayo mahavaha iorona ty farany zay malaky rendez-vous n'olo jiaby eto Tamatavy amin'ny stadium barika 5 amaregny amin'ny folo eo ny point de départ atsika oran'izay zay atsika andeha anakatona ny varavarana bureau rehetra any mpanjakana eto amin'ny tapitanagna Tamatavy dikany zany tsy misy bureau misokatra bureau mpanjakana eto Tamatavy manomboka amaregny ary eto zay mba ho mariky fagnajagna anareo mpiasa mpanjakana rehetra midina magnaraka anay nareo diany mialoha fa azandrasiny zay malaka anareo bureau misy anareo agny fa fanay zay koa zay malaka anareo maregny midika zay fa tsy fagnajagnanay satria tologno hoany tandrazagna ty raha anareo mbola miandry zahay ialaka anareo agny midika zay fa près tsy kombakomba anareo amin'ny famotegna firenena ty ndaotsika iaraka iady hoany tandrazagna hoany taranaka farimandimby ka eto zay mitodiky aminareo mitandro filamina satria raha mijery anareo nampahantra firenena ty tsy vahoaka tsotra fa noho ny kolikoly zay nataona mpitondra ny fandimby teto indrindrandrindra zao fitondragna misy atsika ankehitriny zao indrindrandrindra lenga sy ny fitaka ataony Andry Rajoely vahoaka malagasy zao agnisan'ny napotiky firenena atsika farany zay laligny keto zay todiky aminareo arovo ny malagasy sy ny fananana satria agny ny zavatra nanaovanareo fianianana amin'ity firenena ty fa tsy aro ny olo zay manao zavatra tsy manjary
keto zay mitodika aminareo ho any zay mieritreritra hanakorontana ho any zay mieritreritra hanaramaolo ka handroba izay tologno hataonay mampitandrina ry sahady zay tsy hamelanareo ary hitanay traonareo raha mbola tamatavy eto misy anareo any Antsirabe kosa indray nivadika ho savorivory sy fandrobana ho maly ny hetsika izay natao tany an-toerana andian-tsatovy mandinina ny 50 mahery teo no nikasa motika ny université voasaika hotokanana raikitra ny torabato sy ny fifandonana teo amin'ny ropitandro filaminana sy reto farany ary naharitra ora maro izany raha ny hita diny an-toeranykolo Antsirabe. Toetra ny hetsika fitakina izay nataon'ireo tanora avy amin'ny GNZ teto Antsirabe ny asabotsy faefatra amin'ny volana oktobra 2020 sy 2020 teo tokony ho tamin'ny 12 ora teo dia tazana teto amin'ny kianja fahaleovantena ireto tanora ireto toy ny mahazatra naneo ny fitakiny takina ho izy ireo ny isiny jiro sorano eny amin'ny campus université eny tsara tanàna ary takina ihany koa ny isokafan'ny université eny Vatofotsy noho ny tsy fahampin'ny fotodrafitrasa ianaran'ireo mpianatra eo ihany koa ny subvention an'ireo mpampianatra ka lasa ireo mpianatra no mandovola amin'ny fampiofanana. Ny cité aloha ery amin'ny cité ampianatra ery zany efa nitokanan'ny filoham-pirenena le izy nefa mbola tsy opérationnel akory zany hoe tsy misy jiro eny tsy misy rano eny amin'ny cité ampianatra dia manarak'izay koa campus ery Vatofotsy nefa efa tamin'izay première année hoe hotokanana fa mbola tsisy nitokana hatramin'izao tsy afaka mianatra zay ny salle tsy ampy be dia be dia fanampin'izay koa ny subvention andreo mpampianatra zany lasa izay zany no manampy an'ilay vola omena mpampianatra satria tsisy mpampianatra recruté vitsy kely mpampianatra eo amin'ny université de Vakinakaratra lasa misy an'ilay hoe frais de formation zany ireo anisan'ny fangatahana lehibe atao mpianatra. Tsy karatra tetỳ an-toerana ihany koa ireo mpitondra cyclopus izay nanao fitakiana fa hoe tsy navoaka ny tompona cyclopus ny cyclopus tokony isany izy ireo tampoka teo dia nanakandalana ireto farany ka izay cyclopus na bajaja mandalo dia voasakana avokoa ary saika potika niditra tsehatra avy hatrany ny mpitandro filaminana. Efa tsy mesa dia loha samy tamesa daholo fa tsy misy any mba te hiasa anay tsy mandroba nge ny androany zany ny androany za telelina zany neny ny androany misy krivomposy taminany mbazava rehefa naneo ny heviny teto amin'ny kianja fahaleovantena indray ireto tanora avy amin'ny GNZ ireto dia nanapa-kevitra fa anao diabe amakivaky ny tanàna Antsirabe anetan'ireo vahoaka ka nosakanan'ireo mpitandro filaminana indray ary dia niverina teto amin'ny kianja fahaleovantena indray ireto farany ka dia rava ho azy izany avy eo taorian'izay nefa dia nanao diabe nakety amin'ny université aty Vatofotsy indray ireo tanora no ikasany anao hetsika fitakiana ka dia tapoka teo dia isy andehan'olona maromaro izay saika motika ity université voasaika hotokanana ity ary efa tonga tetỳ atoerana ireo mpitandro filaminana ka dia raikitra ny torabato ary nandefa bomba lacrymogène ireo mpitandro filaminana nanaparitahana ireo vahoaka. Tsy nijanona ny torabato tamin'ity lalam-pirenena fahafito ity ary naharitra ora maromaro ny fifandonana teo amin'ireo andian-jatovy sy ny mpitandro filaminana teto Vatofotsy Antsirabe tsy mpanao fitakiana intsony fa efa andian-jatovy androba mihitsy hoy ireo mponina tetỳ an-toerana ireo andian-jatovy ireo ary miantsy ady tanteraka tamin'ireo mpitandro filaminana toeram-pivarotana iray tetỳ Vatofotsy no nokasain'izy ireo orobana saingy tsy tafiditra ireo mpandroba miantsy ady an'le mpitandro filaminana zany dia zay ny tena nahatonga ny fahota tsy vahoaka fa olona vahiny tsy fantatra eo fa misy telopolona mahery zareo efa mitondra fitaovana efa vonona androba mihitsy zany satria tamin'ny sivy alina raha mbola tena mifanenjika be tonga tany apataka tany zareo tonga ny anavarona tany zareo tsy ny tetỳ amin'ny fokotany Vatofotsy ihany anefa nahitana andian-jatovy izay kasa androba fa raha loram-bavao azo dia nahitana andian-jatovy maromaro ihany koa namakivaky ny fokotany Mazoarivo ary ny azo any Avaratsena tokony tamin'ny 12 alina teo eo ka noho ny tonga teto Avaratsena dia efa nametraka andro maso bokon'olona ireo fokon'olona tetỳ an-toerana ary dia tonga ihany koa ny mpitandro filaminana ka raikitra ny fifanjevoana maro tamin'ireo mpandroba no voavelon'ny kibay ary nisy ireo voasambotry ny mpitandro filaminana. Polisy nanaraka azy avy any Avaratra afany dia naisy polisy nanaketoka azy teo polisy avy any Avaratra moa anay dia te ambany ety dia niketoana izy dia sasany tafatsoka tany an-damina afany dia sasany azo dia fononay tety zalahy eo angamba dimapolo ery izy betsaka aloha zalahy fa tsy voafaritra polisa fa izy be da be isy nitondra ihany zalahy isy nitondra tondra vato tondra hazo anako moa efa nioma dia rehefa raikitra ny beba dia natsipony leo izy dia zay natsatsa ny zalahy be da be zalahy ny tsatsany tany
anjopa mihitsy nitagana ny zala dia eto mihitsy izy ny hoe ndeha anjopa zany hoe ino mihitsy ny dia ho anjopany zala araka izany dia nivadika ho savorivory sy fandrobana ny hetsika fitakiana teto amin'ny renivohitra ny fatrivakina karatra ny aliny asabotsy fa 4 amin'ny volana oktobra 5 sy 2 lasa teo fa niakatra 70 ariary isaky ny litatra ny vidin'ny gazoal amin'izao fotoana izany hoe lasa 707 ariary ny iray litatra raha toka 307 ariary izany teo aloha raha nita tamin'ireo tompom-panjara solika maro samihafa tamin'ity androany ity niakatra 90 ariary isaky ny litatra kosa ny kilan'ny solika fandretrana ny petrol izany hoe lasa 703 ariary raha toka 703 ariary izany teo aloha nidina ho 5 ariary kosa ny vidin'ny lasantsy na ny essence raha toka 9 ariary izany teo aloha eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray olona manodidina ny 5 hetsy teo omaly no nidina an-dalambe manerana ireo tanan-dehibe ao Eropa isan'izany ao Rome, Espagne, Madrid mitaky ny tsara ny daliko bomba ataon'ny Israel ny bande de Gaza manohana tanteraka ireo teratany palestiniana izay ho ireto farany antony izao diabe sy fidinana an-dalambe izao dia lafim-baovao iny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity ho arahantsika mivantana eto amin'ny fahitalavitra kolo aorian' izao fampahalalam-baovao izao ny fandarana solanga izay ivaniana ny flo nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga ato Andriananarivelo ko manasanao ary hanaraka izany hatramin'ny farany tena kokosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. UPRIM, Université privée de Madagascar. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Université PEF, parcours études et formation. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Elmondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à Elmondes. Vous a présenté ny vaovao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.